mangatady dia omeny ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Dondony dia voany ianareo. Fa zay rehetra mangataka ny mahazo, ary zay mitady ny mahita, ary zay mandondona dia voam-baravarana. Misy aminareo ray mpianakaviana ve anome anjanany, bibilava raha angatahany trondro, na maingo karato angatahany atody. Ianareo na ratsy aza mahalala ny me zava-tsy ho an'ny zanakareo. Tsy mainka ve ny ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina an'izay mangataka aminy. Lazaiko anareo, aza manany amin'ny anina zay toanainareo, na ny fitafiana ilain'ny vatanareo, fa ny aina mihoatra noho ny anina, ary ny vatana noho ny fitafiana. Dinio ange ny goaike, tsy mamafina mijinjy ireny tsy manatsompotra na fitehirizana, nefa velomin'Andriamanitra. Sarobidy lavitra tokoa noho ny vorona ve ianareo? Iza aminareo na manahy aza no afaka nalava ny andro iainany? Korany bitika aza tsy efanareo, nahoana ny manany amin'ny sisa rehetra? Jereo ny lisy, ny faniriny, tsy niasa na mamoly izy ireny. Na i Solomona tamin'ny voninahiny rehetra aza ane tsy nitafiana toy ny ray amin'ireny. Fa raha tafian'ny tompo toy izany niahatra eny an-tsahany io kanefa tsy mpiao-patana, tsy mainka ianareo aza ve nomeny akanjo? Ry olona kely finoana, ampitomboy ny finoanay. raha manam-pinoana toy ny voatsinapy ianareo dia hitendry amin'ny voaroy azo hoe mingotatra amin'ny fakanao araiko haniry ao anaty ranomasina dia anaiky izany izy.